misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Fahalomerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity lakamisy ity mangataka ny fanahy masina hatrany isika nazava ny ten'Andriamanitra mba hahatonga antsika ovaova, hahatonga antsika hanana fanaitsetena lalina ihany koa ary hahatonga antsika handray ny fahasoavany. Aloha handerantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra izay any an-danitra isaoranay manokana ianao izay miahy ny mombanay sy ny mitarika anay ny amin'ny lalana tsara. Mbola tsy tomomba ny izahay ka ifonanay aminao ny tsy fahamendrehanay. Gataka aminao indrindra izahay ny mba ho anarinao, mba hahitsinao, mba hatorinao hatrany ny fahamarinana sy ny lalana tsara mba hahafahanay mijery anao Jesosy rery ihany ka aoka tompony herinao hatrany no herinay. Mitenena raha ifavoninkenanao zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao ireo vavolombelona. Dia nihodina tsy hijery ny anjelakory izy, i Maria zany. Nisy feo anankiray niteny taminy manao hoe raha vehivavy nahoana ianao mitomany, nampanjavana ny masony ny ranomasy ka olona fotsiny no hita amin'ny Maria. No heveriny fampiandry sa izy ka hoy izy hoe tompoka raha ianao naka azy teto lazao amiko izay namatranao azy ary izao dia haka azy. Raha toetoerana be voninahitra loatra dia izy tia no fahasampanankarena mba nevezana an' Jesosy hanome toerana ho azy. Nisy fasana izay ny feon'i Jesosy mihitsy ny nahafoana azy dia ny fasan'i Lazarosy zany. Tsy mety ahita toerana andevenana ny tompony ve izy ao? Tsapany fa ho fiononana be amin'ny alahelyny ny fikarakarany ny tenany sarobidy nombona tamin'ny hazo fijaliana. Nanomboka tsapan'ny mpianatra ny toetrany ny asany sy ny velarany. Natao hitory amin'izao tontolo izao ireo fahamarinana mahagaga izay fanakin'i Kristy taminy izy, ny toe-javatra atao amin'ny fiainany, ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty, ireo faminaniana izay manondro an'ireo toe-javatra ireo, ny fahamasinan'ny lalan'Andriamanitra, ny zava-miafy, ny drafitry ny fanavotana, ny fahefan'i Jesosy hamela heloka ny amin'ireo zavatra rehetra ireo no havavalombelona azy ary ampahafantatra ireo amin'izao tontolo izao izy. Tsy mbola niseho tamin'ny herin'ny feno anefa ny fanahy masina satria tsy mbola nomem-boninahitra Kristy, tsy nisy ny fanomezana bebe kokoa ny fanahy raha tsy taorianan'ny akaran'i Kristy tany an-danitra. Raha tsy voaray izany dia tsy afaka nahatanteraka ny iraka hitoran'ny filazantsara amin'izao tontolo izao nampanaovina azy ny mpianatra. Antony manokana nefa izao ny nanomezana ny fanahy talohan'ny nahazahoan'ny mpianatra natanteraka ny didiny ara-dalàna ny fandray tamin'ny fiangonana dia nitsoka ny fanahiny tamin'i Kristy. Fahamarinana masina indrindra ny nankinina taminy ka tiany ho latsaka lalinao am-pony izao zavatra izao, fa raha tsy ny fanahy masina dia tsy mety ho vidy ho azy io. Firy ankehitriny tahaka ny Petera, mahaliana azy ny momba ny hafa ary mahamahay azy ny ahalalany
adidin'izy ireo nefa tadidiny midoza anao tsy rambana ny adidin'ny tenany izy. Anjara asantsika ny mibanjana ny Kristy sy ny manaraka azy, ahita fahadisoana eo amin'ny fiainan'ny hafa isika sy toetra tsy tsara eo aminy, rakotra fahalemena ny maha-olombelona, ahita fahatanterana nefa isika ao amin'ny Kristy irery ihany, ahatonga antsika ovaova ny fibanjinana ny Kristy irery ihany, ary ahatonga antsika hanana fanetsetena nampy ny hafa, ary hanampy azy ampitiavana ihany koa ny fijerentsika ny Kristy irery ihany. Rinana izany mba ho tanteraka amin'ny fiainanao ny fomba fijery, amin'ny fomba fanao, tsy vonina hitsikeran'ny hafa, tsy vonina anao ihany koa hoe zaho no manana ny fahamarinana mihoatra ny hafa, fa dia ametraka ny fahalalana eo ambany fanatrihan'ny fanahy masina, ary ampitombo ny fanetsetena izay fananantsika isan'andro. Amen. Andriamanitra tsara ny izan-danitro, misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany, ampianaro izay hanana fitiavana, ampianaro izay hanana fandeferana, ampianaro izay hanana fikirizana, ary koa fanetsetena lalina ny amin'ny fanarahana anao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.